dia mbola faly miarabanao ry havana zay manaraka ity fandaharana momba ny fifoazana eto Madagasikara ity dia ny fifoazana miray amin'ny fiangonana sy manao ny asany ny fiangonana dia ny hanitarana sy ny hanamafisana orona ny ambandain'ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany araka ny fanendren'i Jesosy azy manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo mandehana any amin'izao tontolo izao hianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra marika toko fa 6:5 ary dia miaraba manokana antsika mpianakavy ny finoana tojo ny advento dia ny taom-baovaon'ny fiangonana zay azo lazaina ho taom-baovaon'ny fifoazana indrindra koa ny taom-baovao eo amin'ny fifoazana tsy sanatria fanovana ny fototra zay nanorenan'ny Tompo azy hatramin'ny voalohany fa ny fiverenany amin'ny fototra zay nanorenan'Andriamanitra azy koa raha misy manova izany daoka izy ho anatema hoy Paoly araka ny Galatiana 2:4 teny matotra zay tsy aiadikevitra zany nefa tena mahasoa ho famonjenantsika sy ho fanorenana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra koa dia ny fifoazana tokoa no mivoy sy mankalaza ny advento dia ny fotoana famangin'Andriamanitra tonga eo amin'ny olony mitoetra eo amin'ny olony mba hamelombelona azy amin'ny fiverenany amin'ny fitiavana voalohany araka ny boky Apokalipsy 2:4-5 fa Andriamanitra fitiavana no Andriamantsika araka ny Jaona 1:4-5 ka mampatsiahantsika ny amin'ny fototra lehibe mafifoazana raha nandidy mpianany Jesosy fetraika nanao hoe didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo eny aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankaty Jaona 3:15 koa dia mbola arotsaky ny Tompo amintsika hatrany tokoa ny fahasoavany manana ambiampy eo ampanarahana ity fandaharana momba ny fifoazana ity ho voninahitran'Andriamanitra Jehovah volumelona, Jehovah volumelona, Beran idani izan, Sahituhi kanambara, Verona Jesusi, Akmamuvina. Vavaka sika riavana mivavaka aminao tokoa zahay ry Jesosy lohan'ny fiangonana sady lohan'ny mpiandry ary tompo sy tomponantoky ny amin'ny asany fifoazam-panahy zay fanomezanao ny fanahy masina mpanambara ny tenin'Andriamanitra hiasa eto aminay tondra fanavaozana lehibe dia fiainana be dia be avy any ambony ny fiainanao mandrakizay izany ho voninahitran'Andriamanitra irery amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tompo sady mpamonjinay amen. Araka ny voalaza teo dia ny amin'ny fototra zay orena ny fifoazana eto Madagasikara ho andeha mbola fehezitsika ary anteritsika satria zava-dehibe sady fototra loatra ny amin'izany. Lazaina tokoa mantsy fa ny fifoazana dia tony jiro lehibe zay apotsak'Andriamanitra dia ny voninahiny zany mitondra famonjena fanazavana amin'izay nitoetra amin'ny maizina indrindra amin'ny vaninandro zay iainantsika ary eo anio ny sahan'ny fiangonana sy ny asany ary ny fiainan'ny fiangonana dia ambara hatrany amin'ny lalàna fototra zay manorona fifoazana eto Madagasikara fa avokavoko ny fiangonana izy ahoana marina tokoa ny amin'izany raha ny lafi ny ara-panano jerena ny fotom-piorena ny fifoazana na lazaina hoe koa fifoazam-panahy dia lazaina avy hatrany fa tsy hoe ny soratra masina sy ny fampianaran'ireo ray aman-dreny amin'ny toby lehibe efatra zany dia toy ny manavaka azy roa ireo zany na koa manisy tovana amin'izay voalaza ny soratra masina fa zavatra rarany ny soratra masina sy ampitandremany mafy ny hanampy zavatra hafa ankoatr'izay voasoratra araka ny teny Jesosy tompo manao hoe raha misy manampy ireo Andriamanitra hanampy ny loza voasoratra eto anatin'ity boky ity amin'ny Apokalipsy 2:15 ny marina araka izany dia ny hoe iray ihany ny fototra ara-tsoratra masina sy ny fampianaran'ireo ray aman-dreny mpifoazana satria ny fampianaran'izy ireo dia ny soratra masina ihany saingy araka izay nanomezan'i Jesosy Kristy lohan'ny fifoazana azy mba hanorenana ny asan'ny fifoazana eto amin'ny firenetsika. Tandrify izany indrindra ny fanambarana zay nataon'ny Paoly apôstôly manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo
koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny itsony ianareo fa tompo tany raha ifanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Efesianina 2:7-20 sy 20. Koa ny teny fikasana ho an'izay nandray ny fifoazana na koa nateraka ho zanak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny asan'ny fifoazana dia ny fandovana ireo ray aman-dreny izay nipoirana. Izany dia araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy ianareo no zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo raha ho izy tamin'ny Abrahama ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Asan'ny apôstôly 7:5 manondro ny Genesis 2:8. Raha akapoka izany ny zanaky ny fifoazana dia mandova ny fanekena sy ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ireo ray aman-dreny ary hita fa teny fikasam-pitahiana lehibe izany ho an'ny firenena rehetra. Ary satria ny asan'ny fifoazana dia asan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia nanome teny fikasana tokoa Jesosy izay loha sady tompon'ny fifoazana mba hanorenana maharitra ny asany. Dia araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo raha izaho dia izao ny fanekeko amin'io Jehova ny fanahiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy ala amin'ny vavanao na amin'ny vavan'ny taranakao na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrak'izay hoy Jehova. Isaia 7:20. Fanorenana lehibe izany izay miasa mba hanamafisana orina ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ny firenena eny eto amin'izao tontolo izao ary mba hampaharitra ny fahasoavan'Andriamanitra izay miasa manan-kiry amin'ny alalan'ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga famonjena araka ny Romanina 2:9. Fa fikendren'Andriamanitra ny hanorina ny asany eto amin'ity firenena ity mba ho fohy be iangan'ny asa fitorinan'ny filazantsara hitondra ny fahazavanaina sy ny famelombelomana avy amin'ny Tompo ho an'ny firenena rehetra hatrany amin'ny faran'ny tany. Teny meny Jesosy tokoa zany tamin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra ray aman-dren'ny fifoazana ary dia hita ny fahatanterahany teny zany na dia amin'ny alalan'ireo fitaovam-pampitana moderna ankehitriny aza toy ny site internety, ny web radio ary ny Facebook. Raha ara tantara kosa dia inona no azo ambara ny amin'ny fanorenana izay nataon'Andriamanitra momba ny fifoazam-panahy. Ny voalohany, olona teratany malagasy no natsangan'Andriamanitra oviana ahitana sy angadina nanana ny fifoazam-panahy teto Madagasikara. Dia Dadaray Solambo tao Sotanana faritry Fianaratsoa, Nendravelonjanahary tao Manolotrony faritry Fianaratsoa ihany koa, Mama Volavana Germaine Nenilava tao Ankaramalaza faritry Vohipeny Manakara ary Dadatoa Daniel Rakotsizandry tao Farimena faritra Tsirabe. Ny faharoa izay tsara marina dia tamin'ny vanim-potoana sarotra izay nidiavin'ny firenena no nanangana ny tompo ireo mpanompony efatra ireo ho toy ny apôstôly sy mpaminany izay nahery tamin'ny teniny sy ny asa hitory ny afatry ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny maro. Dia ny firenena izay tao amin'Andriamanitra mba hiverina aminy dia Andriamanitra izay mamela ny helony sy mampiavana azy aminy. Andriamanitra izay manafaka azy amin'ny gadra mampatora ny fanompona sampy maty sy ny asa ny devoly izay mampijaly sy mampahory ary mampahantra ny olona ary manasitrana azy amin'ny rofy sy ny aretina tsy sitra-panafody aza. Raha zo itsika ra-potoana ny andro ny Dadaray Solambo tamin'ny taona 5:7 ho isika teto dia nafantarana ny fianaky ny aretina pesta tamin'ny faritry Sandra Fianaratsoa izay nandringana olona maro ary ho fampahaherezana sy fanomanana ny fahatongavan'ireo mpanjana tany teto Madagasikara ny taona 4:7 nanaraka izany. Ny andro ny Nendravelonjanahary nanomboka ny taona 7:7 dia nafantarana ny nijorony ny tombandana no hitran'ny asan'ireo Menalamba izay nitonona ho titany razana tokoa saingy noho ny tsy fahalalany marina ny filazantsaran'Andriamanitra sy noho ny fiasan'ny herin'ny maizina izay mbola nitopony dia nanjary mpantatsadra ireo mpanompon'Andriamanitra nitondra ny vaovao mahafaly ny famonjen'i Jesosy Kristy fiainana ho an'izao tontolo izao. Mama Volavana Germaine na i Nenilava kosa dia nifoazy ny tompo sy ny rainy hanao ny asa mpamonjena tamin'ny fotoan'andro mbola nampahamaivay ny ady lehibe faharoa teto tany zany dia ny taona 1:7 dia
ka nanafindreo miaramila anglisy mifaritra avaratra andrefa ny Madagasikara mba hiadiny fanjakana amin'ny voanjo frantsay tamin'ny taona 2770 ka ny nafantarana ny Mamanendava dia izy iraka zay nampita ny afatra mivantana avy amin'ny Jesosy sy ny manao fisoronana mbavaka ho famonjenany maro sy fampahirezana ny finoan'ny mpino ary ho fanavotana indrindra ny fireneny. Ny fiampianany sy ny fanompona zay nataony teo anivon'ny sahany asan'Andriamanitra dia ny marina sy naravina tamin'ny lalana antsoina hoe fanehoana ny fanokanana azy zay famantaran-dehibe ny amin'ny fanekempanavotana zay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony. Ary ny farany dia dadatora Kotsandro Daniel zay nanjary pastora taorina ny namoazan'ny tompo azy ka najoron'i Jesosy ho mpitory ny fibebahana sy fampahiretrana ny olona hiverina amin'Andriamanitra zay antoka ho amin'ny fiarovana azy amin'ny asa mpamoretana sy fanaovana haza lambo zay nataon'ireo mpanjana tany hamonona ny afon'ny fitiavatany razana teto amin'ny firenena tamin'ny taona 1770. Dia hoy isika raha ny filazantsara dia tafiditra teto Madagasikara tokoa tamin'ny alalan'ireo vahiny misionera, fa ny fifoazana kosa dia asan'ny fanahy masina zay miainga avy eto an-toerana ary nananganan'Andriamanitra ireo teratany avy eto ihany hitarika sy andraikitra izany. Raha lazaintsika amin'ny fomba amin'ny fiteny hafa dia hoe ny fifoazana dia asan'Andriamanitra zay miditra sy miasa eo amin'ny konteksta sy ny tantara ny firenena malagasy tanteraka. Ahoana ny amin'ny famaritana ny fifoazana raha raisitsika ara-tantara? Ny famaritana ny fifoazana eto Madagasikara araka izay voalaza teo dia azo lazaina tokoa ho ny famangin'Andriamanitra ny firenena malagasy. Famangina zay nikendreny hanehoana ny asa lehibe zay fanomaniny ary asa manana zay maizy azy raha ny tantara ny asan'ny fanahy masina sy ny fiangonana kapobe maneran-tany no resantsika. Ary zany dia zavatra mahafaly tokoa saingy misy ihany koa nefa ny fanamarena zay verina fa tsara atao. Ny voalohany dia ny famporisiana antsika mpino kristianina malagasy teratany hahalala bebe koa momba n'izao asa pahasoavana lehibe zay meno tompo antsika zao dia ny amin'ny fidianany ity firenentsika ity mba hanehoana ny voninahiny tokoa. Sanatria tsy ny anindraindram-paminany toy ny fanaony sasany ankehitriny na hitany toerana zany na ny any ampitan-dranomasina, fa mba tsy hanao ny tena antsika ho tompotra amin'ny ony kosa isika amin'ny are-pahasoavana zay meno tompo antsika. Ka ny vahiny indray no hita fa dodina hitrandraka izany mialohantsika ary dia izy indray mampafantatra amintsika zay mikasika antsika zany hoe isika anjary ho tompony mangataka ny atiny, fa izy ireny raha nanoratra boky dia nanovo amin'izay nomentsika azy ihany fa tsy namorona zavatra hafa tsy akory. Ny faharoa amin'ny fanamarihana tokony atao dia ny fampitandremana ny amin'ny fomba andraisantsika ireny vokatra avy any ivelany ireny. Fa tsikarotra fa na dia mety isy aza fahalinana amintsika teratany ny amin'izao asa mpifoazana izao dia hita fa mbola mavesa-danja amin'ny sasany ny boky izay nosoratany vahiny mihoatra lavitra no ny fampianarana mivantana zay omenazy avy eto toerana. Toy isika hoe so mbola takaitra ny fanjana-tsaina zay nataony vahiny tamintsika ihany va izany. Dia izay intsony ny fahamarinana ny fiasan'ny fanahy masina zay manafaka atsika araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny zanaka ny mahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Sao ny fanetretenan'ireo olon'ny fifoazana no heverintsika mahalatsa-danja kokoa ny fampianaran'ny fifoazana. Anefa zao tontolo zao aza mirohitra miazakazaka no voeto indrindra amin'ny andro ankehitriny ary mangataka misionera fifoazana mba hiasa ny aminy dia any amin'ireo tany mandroso koa indrindraindrindra. Ho amin'izany dia misy tenim-paindrena zay omeny tenin'Andriamanitra antsika. Ny iray dia ny fahaizantsika mandinika ny zavatra rehetra, fa fampitombo-pahalalana izany sady fampitomboana ny fahamatorana ara-tsaina ihany koa. Fa hoy Paoly apôstôly tamin'ny Timoty mpianany sady zanany ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy, dinio zay lazaiko fa homeny tombo fahazavan-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. 2 Timoty 2:7. Jaona apôstôly raha teo dia nanafatrafatra nanao hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy. Ray Jaona 4:2 tapany voalohany. Ny tenim-paindrena faharoa dia ny fangatahana faindrena zay razoina ara-tsoratra masina dia ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra indrindra amin'izao asa lehibe zay fa nitanterahany teto amin'ny firenentsika izao. Ary amin'izany dia niarovantsika tena tsy ho voafitaka na hinohino foana na hanaonao foana na hanao tsirambina zay meny tompo antsika. Raha fezina izany dia ny hoe tandremo
sanatria tsy ho ambakaina fa ny zanak'Andriamanitra sy ny zanaky ny fifoazana ho ity ray aman-dreny mpifoazana ny toby lehibe iray dia tsy azo ambakaina. Ary de hoy ny apôstôly Jakoba amin'ny anaran'ny tompo, ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena aoka izy hangataka amin'Andriamanitra zay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa. Ary de omena azy izany Jakoba 1:5. Ny antom-pahavoazana zay mahazo ny firenentsika mantsy ry avako malala dia roa mifameno, dia ny fisarahany amin'Andriamanitra na ny fandaozan'ny tompo sy ny tsy fahampin'ny fahendreny. Raha dika ra-panaovana izany dia inona tokoa ary ny tokony mba hatao hahatonga ny fifoazana iorona tsara ao am-pony zay nandray azy ka ajorony ho vavolombelo ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'izany. Voalohany dia ny mahafantatra ny maha fifoazana dia ny mandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy tokoa, ka miray fiainana amin'i Kristy, miray antoka aminy, haniry zay iriny, ho ty zay tiany, hanao zay ataony, ary ametraka ny tenin'Andriamanitra ho fototra sady ivony ny asa sy ny antom-pahavelomana. Faharoa, mahalala koa fa zavatsoa sy sarobidy ny men'Andriamanitra ny firenena sy ny mpona tsiraray eo aminy dia ny fifoazam-panahy. Antoka ho famonjena sy fanasoavana azy izany, ka dia tsy maintsy kajiana, tsy maintsy ambenana sy arovana mba tsy hisy hosoka na famiravorana zay mety hanimba na antony hafa zay mety hahafata azy mihitsy azy. Ny fahatelo dia miray antoka amin'ireo ray aman-dreny, dia amin'ireo ray aman-dreny angadina nanana amin'ny fanekena zay nataon'i Jesosy taminy, dia ny tompo ho tompony sy andriamaniny, ary ny zanaka koa dia ho mahatokotaky ireo ray aman-dreny fa tsy mba handaingana hivady be rano foana. Ny faefatra miaraka amin'izany fanekena zay nataon'ny tompo izany dia ny fivelomana amin'ny finoana sy ny vavaka ary ny asa araka ireo teny fikasana zay nomen'ny tompo tamin'ny alalan'ireo ray aman-dreny zay ny fandimby. Fa raha mety ho samihafa ny ray aman-dreny, ny zanaky ny fifoazana rehetra kosa dia mipiraisin'Andriamanitra amin'ny lova zay napetraka izy rehetra ireo, ka dia mba ho tanteraka ny tombavaka zay nataon'i Jesosy Kristy tompo ho an'ny mpianana, manao hoe mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Jaona 7:20 2:20. Raha kapoka ry havana, ny maha fifoazana sy ny antom-pisiny dia ny hivelona amin'Andriamanitra izay manorina ny fanjakany eo afovoan'ny olony, ary manao fanekena tokoa miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko. Koa dia tany mafy izay ianananao mba tsy hisy haka ny satro-boninahitra ao. Ho voninahitr'Andriamanitra. Amen.
fatsiatrisa fanay mahery no ao amina overomy tsy ho fatsiatrisa Mahafinaritra Visay misikina mifahatra No andova voninahitra Turiweza